Takariva amorom-patana indray eto apotitry ny fahitalavitry ny Malagasy TV daholo tsika rehetrarehetra amin'izao ora sy fotoana izao, fotoana ifanomezana rehefa zoma magnifika tahaka an'izao ato anatin'ny fandarana Tony sy Kalo, hitondrana mpanakanto mahafinaritra, hitondrana mozika mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra ka dia ety am-piandohana dia manasa anao am-pitiavana be zay satria afinaritra be mihitsy ny fiarahantsika. Ety am-piandohana dia isaona be da be sika rehetra misafidy niaraka aminay na ianao mijery mivantana amin'ny alalan'ny page Facebook ny Malagasy TV. Na ihany koa ianao manaraka ao amin'ny fahitalavitry ny canal 46 UHF, ny mpanaraka ny Star Times ihany koa tsy adinona, ny canal 107. Tonga dia tsy ampiandrely izahay fa ho asitsika hira sy mozika avy hatrany hosolon'ny fifandraisan-tanana, hosolon'ny fanokafana fomba ofisialy ity fandarana mamitsika ity dia ankafizo ary. Ndao ary. Raha nahaino an'iny iry zao dia tonga dia hoe tsy te hiala intsono mihitsy fa mifikitra soma tsara mihitsy ary izay indrindra ny tanjon'ny fandarana Tony sy Kalo mba hifikiranao ahafahantsika mianoka ao anatin'ny mozika tsy fahita firy mozika mahafinaritra miaraka amin'ny tarika rantsana araka izao ahitantsika anazy zao. Miaraba anareo ary tonga soa ato anatin'ny fandarana Tony sy Kalo. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Salama tsara daholo. Mifanaraka mihitsy nareo androany andaonao lobaka isan-karazany.
Ie, fanaraka kely taratra ny firaisan-tsaina ihany moa zany mazava ho azy. Ary ihany mihitsy zany tonga dia fanontaniako voalohany hoe inona ny tena mampiray saina anareo dia inona ny tena tsy mampiray saina anareo? Ny firaisan-tsaina angamba be dia be fa zany hoe misy zavatra tsy maintsy tapahan'ny groupe zany a, samy manana ny heviny, olona be efatra ireo samy manana ny heviny fa natambatra ny fitiavana dia natambatra ny mozika dia lasa ohatr'izao mahafatifaty nga. Mahafatifaty le mozika. Saotra tompo. Iza zany tena be doika be eo aminareo zany amin'izany? Samy manana daholo. Fa samy mahay an'le fo mifandefitra dia ilay sofina mifampiaina indrindra dia samy manana ny heviny ihany koa fa mahavita zavatra tsara rehefa izay no tsara petraka. Ohatra ny hira nataonareo teo izao tena tsara be. Inona ny lohatenin'izy iny dia ahoana ny fomba famolavolana hoe andao angamba atao amin'ny endrika ohatran'izao indray izy iny? Ya, Olo-Matsilay tanàna. Izay no lohatenin-kira dia hiran'ny Barjona moa izy iny izay tsy izoviana amintsika. Lafinaritra ny sofina ary tena hoe mbola hoe mambabo hatramin'izao e. Eo amin'ny resaka indrindra fa ny melodie na ny tonon-kira dia hitanao mihitsy fa tena hoe miverina tena hoe miaina tsara ny zavatra fahiny aloha. Tsy hoe akory hoe niaina ny fahiny fa tena hoe tsapa hoe tena lafinaritra angamba ny fahiny e. Tena hoe tafalatsaka lalina mihitsy ao anatin'ilay hira dia izay angamba no antony safidiana izay hira izay. Ia. Betsaka no mpanakanto taty aoriana nanao an'iny hira iny fa nanareo ihany koa dia anisan'ny tsy mena mitaha amin'ireo izay efa vita tao anatin'izay. Dia mino aho fa ny mozika izay efa mizarantsika eto dia ohatrohatr'izay avokoa izany hoe ho tsara sy lafatra miaraka amin'ny tolosikalo. Andao isika mozika anankiray indray raha inona ny raha tolosika manaraka e? Andapa, hiran'ny Besa. Hoentinareo any Andapa indray zany. Dahoara sady kopahan-tanana ho an'ireo izay any Andapa manaraka mivantana amin'ny pejy ny Malagasy TV satria raha tsy afaka mijery ny fahitalavitra ianao dia ny Facebook eo hatrany. Dahoara. Tungava suyana taribuna miani fandra lasagna la ipapa wetumbani diana fara kwanya lai angatapa sabi mama malayeluku Ravalta fidi na viena munifiara Suani capa na kinaru alamara Fatani mami sikadei anandapa Lapa sutuku Itu raya
Mino izay fa tena hoe nipaka tany Ampotsika tsiraray avy tany le hira teo ary samy nakafy daholo tena tsara kosa aloha le izy. Ahoana moa zany ny fomba konokononanareo hoe ndao rangahy ty misy hira anankiray vaovao indray andao ty atao. Malala an'izay indrindra. Zay zany tsy dia hoe misy inona ohatrany hoe miainga fotsiny le inspiration hoe mahafinaritra zany hira zany dia ndao rangahy zany ho atao fa dia liana ihany koa ny namana moa satria ao anatiny daholo ao anatin'le tontolo dia izay angamba no hoe mahafinaritra zany hira zany mahavelom-bolo andao kalona. Misy olo tena nipakafy ihany koa, misy olo tena ampijery eny an-tokantrano any miara-mametraka fanontaniana amiko eto Yes, ahoana Nathalie? Za somary mahaliana kely anao hoe nareo ve ahoana raha ohatra hoe manao interprétation ana olona zany nareo misy hira tianareo dia ahoana ny fifanarahanareo amin'le tompon'le hira? Kely amin'to zao? Mazava ho azy moa zany fa ny tena ny zavatra nivoizin'ny Tarika dia mamory eo hira fahiny zany hoe hira efa somary tany ambadimbadika tany ary ny ankamaroany raha tsy mampanina ny tenan'izany efa maty daholo ny tompony ny ankamaroany fa raha mbola velona kosa izy dia apetraka foana mampamorona sy ny arak'izay moa zany ny hira ataonao zay dia efa misy hira efa nazogona lalana tamin'ny tompony efa misy fifampiresahana moa zany. Mazava tsara. Faharoa fantaniko faharoa mety mahaliana koa ny mpijery ny tokantrano nareo ve zany rehefa misy anniversaire misy mariage misy fety mpianakaviana azo atsoina ahoana ny fomba azahoana nareo raha ohatra hoe misy mila ny contact aminareo? Zany hoe ao anatin'ny fanafanana fety moa zany mandeha tsara mihitsy ny Tarika. Ny fisaraha-panambadiana ihany tsy ataonay fa ny ankoatran'izay na ny evangelika indrindra dia manao izay misy page ao amin'ny Facebook ao page Tarika Rantsana dia ny contact koa moa zany rehefa avy eo angamba. Tsy avelantsika ho nona ihany koa zareo reto Nathalie fa anisany mampiavaka ny tonosokalo moa zany le hoe sady mitonontono mihirahira mikalokalo dia efa entsika antsetsatseta tato foana hoe inona indray zao konokonono valisoa tao ampandrosoy raha ohatra ka misy masaka amin'izay ary efa manomboka ny 5 atsy iza ny tena mery misakafo aminareo reo? Sy bebe kibo indrindra tsy afenina tsy afenina tonga dia hita ve? Marina kosa ve aloha zany? Tsy afenina aloha fa za tsy hanolo anarana fa izy miatsoboka mitety miafara midina. Ho hitantsika eo raha izay tena mery mihinana rehefa avy eo raha vao maheno ny tsiro sakafon'ny Kate Express zany dia efa mahafinaritra ny sakafo karakaraina izany satria ho anao ihany koa moa zany raha ohatra ka hoe te karakara lanonana ianao misy fety ho karakaraina sy ny ohatra zany dia azonao atsoina mihitsy ny Kate Express mikarakara ny sakafonao manao tsakitsaky manao grillade ohatra zao ataontsika eto amin'ny fandaranatono sy kalo izao nareo marina ve misy programme hoe ndao rangahy tsika hiaraka hihinana composé hihinana lasopy mba miala kely amin'ilay mozika indray sa ahoana? Sa mbola tsy nisy zany? Misy zany ve? Tena matetika loatra. Tsy hoe matetika loatra fa amin'ny atono moa zany raha hiaraka ihany dia aloha ny anaty sakafo aloha zany fa mahafinaritra ka fa sady hoe mitafa no miresaka no midinika moa zany zay le episy kely ao anatin'le izy. Nareo zany midinika eo anatin'ny sakafo midinika ao anaty sakafo hampitoloha mety kosa zany Nathalie tena mety mihitsy zany za misy fantaniana kely indray le fiforonan'le Tarika ke dia ahoana ny entim-boany misy pirahalahy ve nareo misy pirafilave misy pirafilave hony mazava be kosa fantaniana izay pirahalahy ara-mozika moa zany dia efa nipetraka ohatran'ny pirahalahy fa ny piray tapo angamba ny tsisy fa ny fifampitondrana ao anatin'ny Tarika dia arak'izay misy ny fizokiana misy ny zandry fa afaka miaraka daholo ny fiforonan'ny Tarika tany amin'ny taona 20 tany efa nazoazo kely moa mbola tsy dia lasa lavitra ihany efa mandeha zany raha zazakeloko efa mandeha raha zazakely fa mbola tsy mahay miteny loatra sa efa miteny ve zany fa mibadabady fa raha zazakely petsany zany dia efa tena le miteniteny be le tena fa inondry ameo anary afaka manontany any aloha zany Nathalie ao anatin'izay fa za nampy an'ny valisoa satria tena mitondra ny vilia baolina anaovany vary amin'anana mihitsy sika atoko
Fanontaniako indray tsika ve eo amin'ny hira gasy io foana ihany sa hoe misy hira vazaha ihany koa atao, misy hira amerikana, misy hira ahoana, gadona milantolanto foana ve sa misy sa mety foana rehefa hira mandeha afaka metsiketsika ve? Ie. Ny tena izy voafehy daholo ny zavatra rehetra zany raha ny tokony ho izy. Fa rehefa nametraka moa hoe anandratra avy le malagasy ny maha-malagasy mihitsy dia zany hoe ny tena hoe basé anatin'le kalony fahiny malagasy, kalony fahiny, kalony omaly, ny kalony ankehitriny ataonay daholo. Fa efa hoe nanandratra mihitsy zany hoe atao mihitsy amelomana an'le hira taloha satria lasa ino moa zany fiteniko foana hoe tady ho hitsakitsahan'le rivotra avy any ivelany le izy dia tsy ataontsika ho hitsakitsahany ary tsy ataontsika ho torana, tsy ataontsika ho faty ny kalontsika izay tena kalo ary mitondra anatra, mitondra nitaoko hoe na ny harmonisation ny tena hafa mihitsy ane na ianao mihira ary tena ohatrany hoe tsy aty tany ane ny mihira ny hira kalony fahiny dia zany zavatra ohatrany hoe zany tena voizanay zay fa manao ny hira rehetrarehetra ihany zahay. Zavatsara. Ihany koa nge zareo ohatrany hoe mirona bebe kokoa any anatin'izay resaka kalony fahiny izay mihitsy izay zavatra tsikaritro amin'izao tsy hoe ratsy akory ny hira amin'izao fa ohatrany hoe zay resahana zany dia ohatrany hoe mirona bebe kokoa any amin'ny kalony fahiny. Inona ny tena tanjonareo ao anatin'izay ny andona ny fony malagasy mihitsy sa ny ampalahelo anay mihitsy ny tena tediavinareo? Ie ino moa eo ihany satria rehefa mihira izy dia ohatrany hoe mivetsovetso, ohatrany hoe manimanina, manembonembona. Fa ny tena tanjona dia hoe ireo misy tanora ireo mitovy aminay andao anandratra ny maha-malagasy atsika, anandratra le tena kantotsika. Be dia be ny no tanora amin'izao nataoko hoe mitendra ny gitara io, be dia be ny tanora amin'izao tena betsaka mihitsy ny mahay an'io zao na amin'le mihira n'le hira fihiranay ary betsaka. Dia zany zany anisan'ny mahafaly nefa vitsy ihany koa le olona tsy mahalala izay tokony hoe aiza ny tokony mametrahana an'le kanto hoe ny tena marina ny olona tia mozika ary tena mahay mozika mahafantatra hoe hay eto raha ngale ato zany ny tokony le domaine hipetrahako sotra zany. Dia fa mahafinaritra aloha betsaka tena betsaka ny mpanaraka ny hoe kalony fahiny zay no mahafinaritra. Nareo zany mieritreritra morona anao album mihitsy? Ditsotrertroka kely ihany aloha na izany na tsy zany ary aoriana kely eo angamba fa zany hoe miandro fotoana le fotoana andrasana fa tsy azo koropana be azaka zahana aloha fa fanorina mihitsy ary efa projet aorindrina kely eo zany no amoahana album e. Mety kosa zaniko aloha tsika hinana sosisy amin'izay ary aloha fa tena hoe zao kosako ahoana fahitanareo an'izao? Ataoko makafofony fotsiny aloha nareo dia avy eo ataoko mihinana. Averiko fandroa indray aloha. Ao atomboko ato amin'ny Natalie manandra nara. Tongotsika zany dia ady gasy. Tsisy hoe maninona zany fa tonga dia ataovy izay mety ady gasy. Sosisy gasy izy ity natao tao an-trano. Tsy marina ilay zavatra nyteneninao teo hoe zay bebe kibo indrindrany dia samy miteny zany hoe manahoana ny tsirony. Mety tsara? Asitsika paozy vary amin'anana ihany koa rehefa avy eo satria izay ihany koa no karakarain'ny valosofa zao rehefa nahita ny tsiron'ilay sosisy aloha ianao dia ampahitana ny tsirony mozika manaraka indray. Ndao ary? Nanarika tohatra zay vao namarobe itety loasa nanaraka rabe eo zay vao tonge nanangona ny ora ho lasa andro maro nanangona ny andro ho lasa taona maro zay vao tonge sarotra ny lalana mitondra mpiadanana
hitety lakilasy nandrovo pataloha eny ambony W.A. hitety lakilasy nandrovo pataloha eny ambony W.A. ao ampôsiko ao anefa misy biby lava gojabe biby lava nona lava tsy ovoke nisy reo nijanona nanampitabiny azy kany vavinananadazo vazivazika tsy tode zerokany andrina vampalinakanina nanao batilasy nandrovo pataloha eny atsisynarabe nanao batilasy nandrovo pataloha eny atsisynarabe zany ny fiainana iainana ty e zany ny fiainana iainana ty e fiainana mifono taratasy a zany ny fiainana iainana ty e zany ny fiainana iainana ty e fiainana mifono taratasy a taratasy makany aminay e taratasy makany aminay e fiainy soratsoratry ny olomay e fiainy soratsoratry ny olomay ka mandidy tsy refesy mandidy tsy refesy mandidy misy anifareo tsy mba mianatra firy tsy mba niezaka tsy mba nikiry te tafite niandry ny dada no faty niandry ny neny no faty te tafite niandry ny lovabe tonga ny lovabe nandindy nandany vola any anaty trano be nandindy nandany vola any anaty trano be zany ny fiainana iainana ty e zany ny fiainana iainana ty e fiainana mifono vola taratasy a zany ny fiainana iainana ty e zany ny fiainana iainana ty e fiainana mifono vola taratasy a vola taratasy tsy ananana e 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 fa lafo vidy fa tena lafo vidy fa tena lafo vidy Mafana ny fiarahana sady ny afo any koa midonadonaka tsara nareo fa mba misy fotoana hoe ndorangano afondasitsika efatra rery dia raikitra ny gitara sy ny mozika. Matetika izahay tsy rehefa afondasy ohatr'izao fifampizarana faliana ohatran'izao zaraintsika amin'ny tokantrano izao fa rehefa hoe anainga gitara izahay akoatra ny hoe répétition zany dia somary misimisy olona ihany le mpankafity tena tsy afaka zany. Fa betsaka ihany koa zany any tokantrano any ndoranga masiana fampahafantarana kely hoe izaho moa zany nareo le anarana. Efa zah aloha zany dia efa ataoko manomboka tsy amin'ny sisiny azy ahy manitra le gitariste manitra dia mamsoa vocal mamsoa dia idina no atao kaiko atako vanana dina dia zaza miteny tojo tojo zany hoe raha hitako amin'ny fomba firesaka eto zany dia tojo no mpitarika ny tarika rantsany izy ny zoko lehibe indrindra fotsiny ka fa tsy mitarika kosa ve eny amin'ny tarika mpanetritrena be mba te anontany kely andina kony satria anisan'ny fanontaniana be mpametraka ihany koa hoe ahoana ny fikolokoloanao an'le feo afahanao matakatra feo avo be nefa ianao rehefa miresaka dia vaky feo tsara normal tsara. Voalohany indrindra le izy fanomezam-pahasoavana fa amin'Andriamanitra le izy le hoe mikolokolo tsy dia hoe misy fikolokoloana azy manokana na hoe fianarana manokana fa
ohatrany efa hoe taona izy dia ohatrany mety angamba mety ho azy fotsiny l izy ny tena marina zay angamba ny aza miatrana azy fa na izany ara mila mikotrana foana ihany zany ohatrany zavatra rehetrarehetra mila atao foana l izy dia tsy ho adino feo am-behivavy kokoa sa feo an-dehilahy kokoa zany tena manavanana anao satria za lehilahy dia normal moa za mahay feo an-dehilahy fa no le hira ny tena marina dia zao izay tsy tia manova hiran'olona mihitsy na tonalité na fomba fihiran'ny olona tsy tia manimba zany zay dia hitanao fa rehefa mandinika anay ianareo tsisy manova tonalité zany na hiran'izy ataona eo na hiran'izy dia tonalité an'izay nanao azy ihany tsy manova hiran'olo zay ny feoany dia ny feoany ihany ny structure dia structurany ihany zay zany ny tena mahatonga anay manao an'izay ohatrany hoe te hamonjy mariazy be zany maheno anareo efa 4 confeto mihitsy zao ie ny programme anareo zao mety efa fenofeno efa fenofeno aloha fa tsy manaka an'izay mbola ho avy ihany koa azo alamina daholo ny zavatra rehetra moa zany ay ho resantsika misimisy kokoa zay fandaram-potoana sy ny projet rehetrarehetra zay rehefa aveo fa tsy aloha veloha mba asiana vary amin'anana kely satria ny karakaran'izay koa ny Cat Express akoatrin'le sosisy nohantsika teo dia asiantsika paozy vary amin'anana kely araka le nambarantsika teo moa zany raikitra dao ary raikitra zany dao ary masotomana daholo eny ary eo Nanjary adinao ny adimpitarainako manjary fiainanao ny fiainana iainako ny antony satria mivady ny fity satria mivady ny fity rimbona ny aiko raha marary anao ny masina menao no lalaiko izao ny antony satria mivady ny fity satria mivady ny fity
vazo andao togalokao niratrapoko ao iatony satria mivady ny fity satria mivady ny fity iaraka nafaly naory isika roa izany mpiafanay mifankaty toko miatoly satria mivady ny fity satria mivady ny fity liatoly satria mivady ny fity satria mivady ny fity. Natsiro lay izy ay kosa se rehefa aveo mbola afaka manampy fa tsy mahazo manao voko loatra aloha rehefa mihira marina aveo dia marina hoe tsy mahazo manao voko loatra iny aloha mbola tsy hitanay zany hoe na voko Vele aloha manao voko amin'ny povely aloha mila voko tsara fa ny mpihira tsy dia fantatro loatra hoe ahoana ay mety kosa zaniko ndao antsika hiresaka fandaram-potoananareo inona ny azo resahana inona ny akaiky indrindra misy any anaty lanonam-pianakaviana foana kokoa ve no ahitananareo sa hoe misy any amin'ny sehatra hafa ihany koa ankoatran'izay ny fotoana tahaka izao moa zany ny volana desambra farany taona lanonam-pifaliana izy io antsika malagasy dia somary any anaty animation ana fianakaviana zany misy mariage misy fetim-piangonana etsy andrefandrefana etsy zao zany hoe mironirona mankany kokoa fa raha miprograma manokana ho an'ny tarikarantsana aloha hatreto aloha mety tsy vita raha ho an'ny taona 13 fa ny amin'ny herintaona mety azo antoka efa mipetrapetraka daholo mihitsy. Ny herintaona zao amin'ny herintaona moa zany efa misy projet anao hira création mihitsy zany hoe betsaka moa zany nangataka dia nefa betsaka koa no miteny alohanareo manao an'izao any fa ho ataonay izy hafa ihany kokoa mantsy le mba manana ny anao ianao zany somary misy valeur ihany kokoa dia amin'ny taona manaraka io zay anomboka anao an'le hira création zany. Ka izay indrindra mantsy ny saika fanontaniako teo hoe nareo ve zany hijanona ao anatin'le fanaovana famerenana hira efa nisy sa hoe hiroso ao anatin'ny famoronana dia raha morona zany nareo dia hira ohatrohatry ny ahoana ohatrohatrin'ireny efa mahazatra anareo ireny sa hoe tena surprise be mihitsy ny nitarika rantsana amin'ny taona 2024 aloha ataontsika surprise le création fa le hitanao le hira le taloha fa le nabotrabotra kosa tsy azontsika dino iny ary tsy azo avena mihitsy dia iny zany asandratsika foana asandratra foana iny gitara foana ny ampiasainareo amin'io gitara mazava ho azy gitara fa tena mahay koa aloha le mpitendry gitara tena posatroka ho anareo efatra aloha zany fa dia tena mahafinaritra mandeha ihany koa ny ora sy ny fotoana hira vitsivitsy moa zany fa raha satrinay dia tena hoe hira be da be inona ny afatrafatra inona ihany koa ny ohatry ny hoe ankasitra antsika nreto mpankafy marobe izay miara-dalana amintsika reto amin'izao fotoana izao mety ho samy manana ny afatra moa zay efatra mianadadra efatra amin'ny rahalahy isan'ny vehivavy zany le ty ny afatra tiana mipetraka dia hoe tiavy zalany mozikatsika izay mozika ny taiza mozika ny zavatra tiako marihana dia izao ny olona tia mozika ary manao kalony fahiny
dia mahavoafeny hira rehetrarehetra mahavoafeny hira rehetrarehetra fa ny olona ohatra ny hoe raha olona zany zao ny tena mampalahelo mantsy dia zao arakaraky ny hira henony le ankizy a no mahatonga an'le ankizy mahay mihira misy fandaharana ray amina télé rahavavy a fandaharana ohatra ny mihirahira zay le hira iraindry zareo tena hitanao hoe hira tsy dia manaraka an'izay koa le zavatra le fahaizandry zareo mihira dia nytiako atsipy zany hoe raha te hira ianao a dia hira tena hira ianona dia hira misy fanahy hira mananatra sy hira hoe tena misy harmonisation a zay ianona zay ngambany any ny afatra voaray afatra mafonja sady matotra inona ny anampianan'izay sady fanararotana ihany koa eto amin'ny fandalovana Malagasy TV fanararotana mariny zao voalohanteny misaotra betsaka anareo nampiatrano dia misaotra be dia be ireo mpakafy any tokantrano nanaraka anay hatramin'izay sy zay mbola anaraka anay zay mbola tsy nanaraka moa dia andao hiaraka aminay ohatra zao miaraka aminay farany tiako tsindrina ny fisaorana be dia be ireo tompoko an'ireo zoko be ray aman-dreny zay tompon'ny hira natao teo tena misy zany ny any andafindrika moa zany tsy fanomezantsiny zoko be lolo ny tena tompony fa nisy fifampiresana ihany teto toerana dia ohatr'izay koa tamin'ny ny hirambesa sy ny hirambesa moa zany mazava ho azy sy ireo hira anankitelo zany dia isaorana indrindra re tompo ny tompoka rehetrarehetra mankasitraka tompo dia manaova fety mahafinaritra daholo nafinaritra ihany fandalovana teto amin'ny Tonosikalo ie sady ny hira no sakafo afapo tsara zay koa aloha tena afapo ary mino fa afapo ohatran'izay ihany koa ny any atokantrano any inona ary no hira entisika ankasitrahana ny mpijery atsika amin'izao inona ny hira marana atsika azy ia fahino kelon angamba no amarana atsika azy fahino kelon hiran'ny Ramarson Wilson namanay ianao tianay ianao mpanaraka ny Malagasy TV ankasitrahana ny telemana n'olotra nanomana izao fandarana izao nanoana ny Cat Express ihany koa ny karakara ny sakafontsika ianao tena tokantrano tany tsy adino dia mirary soa indrindra mirary farany herinandro finaritra ho antsika rehetrarehetra ankafizo amin'ny alalan'ity mozika ity ny fandarana Tonosikalo amin'ny manaraka indray Fahino que anao no lantsokio Fahino que anao no lambokio Kanteri anaty tamamilive Amelani miao antsanony Amelani miao antsanony Fahino que anao no pantsinikio Fahino que anao no finikio Vodano me fufu manitane Uanitana katalanita Sitara jaseta kudalina Sibuna na suda mikamila Ziza faulu balala Tina simana sala Fahino que amaro lalakio Fahino que amaro bicakio Totara tirazaluku Na droba na babu e fugu Sitara jasenda lidalila Sibula na suka mikamila Ziza faulu balala Tina simana zala Fahino que amaro lalakio Fahino que amaro bicakio Totara tirazaluku
teny anaty drapaminive amelany mamy ao an-tranony amelany mamy ao an-tranony fa inoky anao no pajinikio fa inoky anao no finikio volyano be fofomandijave